Izay eny amin'ny taranja bola lavalava fa ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra kosa indray tsika manomboka fedina ny amboary Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar. Ny dingen'ny ampavalindalana no tanterahana tamin'ity herin'ny farany anarity lalao enina notontosaina izany. Anisany vokatra nisongadina ny fandresen'ny ekipan'ny AS Michel ny ekipan'ny GSA Antala tamin'ny isa 7 tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Vokatra anisan'ny nisongadina indrindra tamin'ny dingen'ny ampavalindalana fedina ny amboaran'ny Madagasikara natao tamin'ity farany herinarity ny namontsana ny ekipan'ny AS Michel Analamanga ny ekipan'ny GSA Antala tamin'ny isa 7 tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 4 ny ekipan'Amparibe. Igiladison avokoa no napiditra ny baolina 5 tamin'ireo 7 azon'ny AS Michel ireo samy natafiditra iray avokoa sy Bob Kelsy José. Ny alohan'izay dia resy ny ekipan'ny Kosfa Analamanga tamin'ny isa 2 ny IFC. Raha hoan'ireo vokatra hafa indray ny Tiavitem Vatovafitovonany dia nandresy ny Kospiana Analamanga 2 ny FCE dia nanamontsana ny Thomas FC 2 ny TCO Boeny sy ny Ascum Boeny dia nirava tamin'ny isa 1 ny vokatra nandresy ny TCO ary ny Komato Atsimo Andrefana dia nandresy ny Mampasihy Aviany Atsimo Andrefana ihany ireny ohatra. Tsy ivona fa naempotra ny amin'ny sabotsy 1 septambra izao ireo lalao roa ambiny tafiditra amin'ity dingen'ny ampavalindalana ny Telma Coupe de Madagascar ity. Ivandona amin'izany ekipan'ny Knap Sporitas sy ny Jefa Otiva Loatra Mangoro, ao ihany koa ny lalao an'ny AS Adema Analamanga sy ny ASGF Capricorne Atsimo Andrefana.